ry ava-malala mandeha de mandeha ny fotoana ary miazakazaka de miazakazaka tokoa, kanefa na izany azy ny famonjen'Andriamanitra de miazakazaka ao aminao engo, miazakazaka ao aminao ny fitahian'Andriamanitra, miazakazaka ao aminao ny fahasoavan'Andriamanitra. Isaorana manokana ianao zay nanaraka tsy tapaka hatramin'izao fotoana zay mbola iarahantsika eto izao. Manasanao mba hiaraka hivavaka isika. Ray masonao misaotranao zay satria afaka miantso naranao hatreo izao fotoana izao na Jesosy. Amen. Ry ava-malala, lohevitra lehibe izay iarahantsika eto indray dia ny hoe aiza ho aiza amin'ny tantara no misy atsika ankehitriny, ary raha efa akaiky inona ny tokony atao, ary raha mbola ela ahoana ny tokony atao. Izany lohahevitra lehibe izany no iarahantsika ankehitriny izay amantarantsika ny trangan-javatra miseho. Ankehitriny mantsy de sahiran-tsaina isika mieritreritra hoe eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao misy zavatra azo amboarina sy azo ahitsy ve? Raha ohatra ka tamin'ny andron'ny Adama sy Eva no famoronana natao hoe miainga ny tantara, fiavian'ny Kristiana amin'ny rao lanitra natao hoe mamarana azy, de inona ny zavatra hitranga? Mbola ho ela sa efa akaiky ny fiavian'ny tompo? Efa andraisantsika nandritra ny fotoana ny fandimby rehetra teto fa dia ao anatiny vanim-potoana farany eo amin'ny tantara isika. Efa kely sisa ny fotoana izay iainantsika, koa mila mitodika tanteraka amin'Andriamanitra isika, mila mibanjina amin'Andriamanitra isika, mametraka amin'ny fiainako eo amin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Mateo 4:20 dia ny 7:30 sy ny 8:30, fa tahaka ny andron'ny Noa dia tahaka an'izany koa fiavian'ny zanak'olona. Ina moa ny zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Noa? Nitoro ny filazantsara Noa manao hoe midira ao amin'ny sambo fiara ianareo fa amarana ny tantara Andriamanitra, midira amin'ny sambo fiara. Vita ny sambo fiara, reto olona reto ihany koa moa mba niarana nampy teo betsaka saingin'izao. Tsy de nahoan'ny olona loatra zany. 20 taona no nomena Noa hitoriana ny filazantsara. Tapitra ny 20 taona, asiana niditra ny sambo fiara ny olona. Izao ny zavatra nitranga. Mateo 4:20 ny 7:30 sy ny 8:30. Mateo 4:20 ny 7:30 sy ny 8:30. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny sambo trano, ny hinana sy ny sotro ny olona, ary napakabady namoaka ny apakarina, mandra-piavy ny andro ny idiran'ny Noa tamin'ny safotrano. Izany ny zavatra mitranga. Noa de miteny manao hoe midira ao amin'ny sambo fiara, saingin'izao fiainan'ny olona ihany nataony, mihinana, misotro, mapakabady. Ny ten'Andriamanitra raha moa mbola milaza manao hoe hanao trano ny olona, manao trano. Mba jereo ane tsy zany ve ny zavatra mitranga amin'izao vaninandro iainantsika izao? Mihinana ny olona, zany ny fahafinahitan'ny olona. Voarivariva kely ianao eny an-dalana eny, feno varokanina, feno fiara eny amoromoron-dalana eny, ny tonotono sy ny sotrosotro, mihinana, misotro ny olona. Toy izany ny zavatra nitranga tamin'ny andro Noa. Mandeha ny fitoriana filazantsara manao hoe midira amin'ny sambo fiara, fa tsy niditra ny olona, fa alohan'ny mihinana sy misotro. Izany ny zavatra nisy. De Andriamanitra moa dia Andriamanitra fitiavana. Tapitra ny 20 taona de niala neny ny Andriamanitra, nasiana niditra amin'ny sambo fiara ireto zay niditra tsisy niditra, Noa valy mianaka ny niditra. Nampian'Andriamanitra 7 andro ialanenina. Kanefa de zao tsy niditra ny olona, fa ny biby ny niditra tao anatin'ny sambo fiara, fa ny olona mitazana fotsiny. Ary indraindray de tahaka an'izany zavatra miseho. Tsy zany ve ny zavatra misy amin'izao fotoana iainantsika izao? Atao ny fitoriana filazantsara, firifiry ireo olona miantsoantso eny
toerana rehetra eny amoron-dalana, ny arabe, sakely-dalana, any am-piangonana, amin'ny toerana rehetra mifampitaona ary misy azy tonga ny atokantrano mihitsy, miantso anao mba hiaino ny tenin'Andriamanitra. Handray an Kristy ao am-po, ho avy Jesosy. Milaza ny fahamarina fa ho avy Kristy taloha safidrano na amin'ny ran'Andriamanitra ny tantara, fa amin'izao tsy safidrano tsony, fa ny fiavian'i Kristy eny amin'ny raon'ny lanitra, ary olavan'Andriamanitra ny tany sy izay rehetra aminy. Ary ny fiavian'i Kristy no hananganan'Andriamanitra vaovao indray. Fa miavinavina neny olona, miavinavina ny olona, toriana ao amin'ny filazantsara, miavinavina, mamono sofina. Izany zavatra mitranga. Tonga ny fotoana, nirotsaka ny orana tamin'ny andro Noa. Zay vao mikiropaka ny azakazaka amin'izay reto olo reto. Hoe Noa vonjeo zahay, mba vonjeo zahay. Fa marina ny teneninao, tsy afaka namotsony. Efa nikatona ny varavara-pahasoavana. Ry havana, misy fetra ny fikatona ny varavara-pahasoavana. Ankehitriny dia mbola malalaka misokatra zany. Miantso anao mba hanatona an'Andriamanitra. Miantso anao mba hiditra ao amin'ny sambo fiaran'Andriamanitra. Fa ho farana an'Andriamanitra ny tantarany tany. Ary ho avy Kristy eny amin'ny raolanitra. Aza imezana zany. Fanenenanao ny fandavanao ny antson'Andriamanitra. Ho avy eny amin'ny raolanitra Kristy. Ary zany fiavian'i Kristy eny amin'ny raolanitra izany no amarana ity tantara ity. Zao nefa mety hozy ianao hoe araiza ihany Kristy tao mbola tsy tonga. Fa inona ny mbola tsy mahatonga azy? Hoy ny Apokalipsy 4:12. Ny andininy 4 sy ny 7. Apokalipsy 4:12 andininy 4 sy ny 7. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina teo afovoan'ny lanitra na ana filazantsara mandrakizay, ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy ny firenena rehetra, samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe matahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarana. Efa nanendry andro anankiray Andriamanitra hitsarana izao tontolo izao. Asan'ny apôstôly 7:10 ny andininy 1:30. Io zany no mahatonga an'Andriamanitra mbola tsy tonga, satria mbola anendry andro izay anaovana ny fitsarana izy. Dia tsy inona izany fa ny fitsaran'Andriamanitra. Miloha ny hiavian'i Kristy eny amin'ny raolanitra dia tsy maintsy fitaina ny fitsarana. Ary ty fitsarana ty dia atao anaty an'Andriamanitra. Daniel 7:7 andininy 7 sy ny 10. Mbola nijery ihany aho mandra-pametraka ny seza fiandriana ary ny fahagola no mipetraka teo. Ary nakeo amin'ny fahagola izy dia nampanakekeny teo anatrehany. Andriamanitra zany no manatrika ny fitsarana, atao eo anatrehan'Andriamanitra ny fitsarana. Ary Jesosy ny mpitsara. Jaona 5 andininy 2:20. Fa ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka. Nomena fahefana hitsara izy satria zanak'olona. Jesosy io. Izy ny mpitsara. Ary ny vavolombelona ny fitsarana, Daniel 7 andininy 10, dia ny enjely rehetra any an-danitra. Ary fanontaniana mipetraka hoe iza daholo ary no andalo fitsarana. Mialoha ny hiavian'i Kristy eny amin'ny raolanitra aza adino fa tsy maintsy misy ny fitsarana. Dia iza no andalo fitsarana? Ny voalohany, ny olombelona rehetra, tsy misy afaka na iray aza. Mpitoroteny 7:7. Hoy ny tenin'Andriamanitra, samy ho tsarain'Andriamanitra na ny marina na ny meloka. Tsy misy zany hoe ny meloka ihany ny tsarana fa izay marina afaka. Tsia, samy ho tsaraina daholo na ny marina na ny meloka. Ny faharoa, ny andalo fitsarana dia zao, ny mino aloha no tsaraina voalohany, zay vao ny tsy mino. Tsy mba ohatra ny fitsaran'olombelona ny fitsaran'Andriamanitra. Ny an'ny olombelona izay nanao ratsy ihany no tsaraina sy ny mampisalasala. Fa ny an'Andriamanitra ny mino aloha. Petera 1:4 ny 2:10. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra, Petera 1:4 2:10 amin'an'i Jesosy. Fa tonga ny andro hiantombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankonan'Andriamanitra. Ary raha miatomboka amintsika izany dia hanao ahoana kosa no hiafarany izay tsy manaiky ny filazantsara n'Andriamanitra. Ao amin'ny ankonan'Andriamanitra no miatomboka ny fitsarana. Ao amintsika izay milaza ny tenantsika
ho kristiana, ao am'izay rehetra mihevitra ny tenany mpanaradian'Andriamanitra, ao am'izay miantso an'Andriamanitra ary milaza fa ho kristiana. Mino aloha vao tsy mino. Ny fitsarana dia tsy maintsy mitomboka ao amin'ny ankonan'Andriamanitra. Ary ny fahatelo dia ny maty. Tsy maintsy andalo fitsarana. Asan'ny Apôstôly 10:2. Izy ny voatelin'Andriamanitra hitsara ny velona sy ny maty. Asan'ny Apôstôly 10:2. Izy ny voatendrin'Andriamanitra hitsara ny velona sy ny maty. Tsy misy zany afabela amin'ny fitsaran'Andriamanitra na de fa maty azy ka tandremy sao de hoe amony tena fa matahotra amin'ny fitsaran'Andriamanitra, na de maty azy de mbola ho tsaraina ihany. Inona ary no ho tsaraina? Ny atao rehetra, ny zavatra rehetrarehetra zay ataonao de ho tsaraina daholo. Korintianina 2:5-10. Amin'ny anaran'i Jesosy namaky antsika azy. Fa isika rehetra de samy ho tsy maintsy hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy, mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany na tsara na ratsy. Tsy misy afaka ilaza hoe afaka manoloana amin'ny fitsaran'Andriamanitra na tsy ho tsaraina ny zavatra izay nataony, fa ny atao rehetra na tsara na ratsy dia ho tsaraina avokoa. Hebreo 4:4-7. Hebreo 4:4-7 dia hoe ny tenin'Andriamanitra amin'an'i Jesosy, ary tsy misy zavatra ary na inona tsy iseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahariary eo amasony hiafarany ataontsika. Amin'izany fitsaran'Andriamanitra izany, ny natao tany amin'ny takotakona rehetra, tany amin'ny maizimaizina rehetra, hoe tsy misy nahita dia aza dino fa tsy misy takona izay tsy iseho, hiariary eo anatrehan'Andriamanitra avokoa ny atao rehetra. Ny nataonao, ny nataoko, izay tany amin'ny takotakona rehetra dia tsy maintsy iseho eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Mety ianao rery nahita azy, fa aza dino fa tsy maintsy iseho eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ary tsy miakatra any anatrehan'Andriamanitra isika, tsy isika ny mandehany. Rehefa tonga amin'ny fitsarana, mety ozy tsika angambany hoe ahoana ny fiseho ny fitsarana. Ny tanora koa dia ho tsaraina. Ny dosie antsika no alefa anatrehan'Andriamanitra. Fa isika dia ety tany ety hany mandehandeha miriaria antsika zany. Fa ny fitsarana antsika efa manomboka any an-danitra. Pitoriteny 2:7. Pitoriteny 2:7 dia hoe ny tenin'Andriamanitra, mifaliry zatovo dia mbola tanora ianareo, ary aoka mifonao ampifalifaly ianao amin'ny fahatanoranao, koa mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy jeren'ny masonao, nefa aoka ho fantatrao fa entin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Tanora malala, indray tsika dia manana ohatra hoe impiro tanora ny tena dia atao daholo izay atao rehetra. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra, aoka ho fantatrao fa entina ho tsaraina ianao amin'izay atao rehetra. Azonao atao ny zavatra rehetra fa tadidio ao anatin'ny saina fa ho tsarain'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra atao. Ry hava malala, mila mifatoka isika ao anatin'izany fitsaran'ny lanitra izany, ary mila maharaka tsara isika, manaraka tsara ny zantsika. Ny fiteny manahoana indray ny fitenitsika. Mila tandremana satria hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny fiteninao no anamarinana anao, ny fiteninao no anameloana anao. Ny fitenitsika koa zany indraindray dia mazoto miteny loatra isika, indraindray dia mafana fo loatra tsika eo amin'ny fitenenana, fa mazava ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 12:20 sy 7:30. Alazaiko aminareo fa hampamoana ny olona amin'ny andro farany no ny amin'ny teny foana rehetra ataony. Fa ny teninao no anamarinanao ary ny teninao no anameloananao. Voalaza fa ny lehilahy ao anatin'ny andro iray dia mahavoaka teny 2,000 ary ny vehivavy dia 2,000, 4,000 zany hoe indroa avy eny amin'ny lehilahy. Dia io le hoe teny maro
tsy lo zanota ka aoka hitandrina tsika, aoka hitandrina amin'ny zavatra tenenina, ampamoana ny amin'ny teny foana, aza miteniteny foana amin'ny andro farany dia tsy maintsy ho ampamoana amin'izay ataotsika. Samy ao amin'ny Romanina toko faha 7:10, Romanina 7:10 dia ny ten'Andriamanitra, koa samy ampamoan'Andriamanitra amin'ny tenany avy isika. Fitsarany lanitra zany dia tsy maintsy ampamoana. Ny fitaovana ampiasain'Andriamanitra amin'ny fitsarana, andao jerentsika hoe inona zany ny fitaovana izay ampiasain'Andriamanitra. Ny voalohany dia boky no ampiasaina. Io zany no ampiasain'Andriamanitra amin'ny fitsarana. Daniela toko faha 7:9-10. Nipetraka ny mpitsara dia ny velarina ny boky. Boky no ampiasaina. Boky ngeza dia ngeza, ny olombelona ray etsiraray avy dia mahana boky firaketana. Androratan'Andriamanitra, soratan'Andriamanitra eo aminy ny zavatra rehetra izay ataontsika, na ny tsara na ny ratsy. Malaki toko faha 3:10. Malaki toko faha 3:10. Misy ny antsoina hoe boky ny fitadidiana. Ary nisy boky nosoratana teo anatrehany, ho fahatserovana izay matahotra an' Jehovah sy mihevitra ny anarany. Io le antsoina hoe boky ny fitadidiana. Izay rehetra matahotra an'Andriamanitra, mihevitra ny anaran'Andriamanitra, makasika an'Andriamanitra, dia soratana ireto olona reto matahotra an'Andriamanitra. Ny atao rehetra dia soratanao daholo zany, ny atao rehetra. Jeremia toko faha 2:20. Fa na dia misasa misira azo azy ianao, ary makalavena betsaka na diovana anao, ny elo koa dia voasoratra eo anatrehako ianao Jehovah. Satria tsy mbola voafafa dia ao zany no soratana ao anatin'ilay boky ny fitadidiana. Misy indray antsoina hoe boky ny fiainana. Ny boky ny fiainana dia ny voavonjy no ao. Apokalipsy toko faha 3:5. Ary izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany ao amin'ny boky ny fiainana ao. Izay nandresy ny fahotana, izay nandresy ny faharatsiana, izay nandresy ny tahotra sy ny fisalasalahana teto amin'ity tany ity, ka nandresy ny araka amin'ny Kristy, dia ho Kristy hoe tsy hamono ny anarany ao amin'ny boky ny fiainana ao. Ny boky ny fiainana zany no boky izay hametrahana ny anarany izay voavonjy. Ary ny fahatelo dia ny didy folo. Io no hitsarana ny didy folo. Izao no voalaza ny Apokalipsy toko faha 10:15. Ary rehefa afaka izany dia nahita aho fa indro no vahana ny tempoly dia ny tabernakely vahavolombelona tany an-danitra. Ao anatin'ny tabernakely ny vahavolombelona any an-danitra no misy ny didy folo. Dia ny sokafana ny didy folo dia ny jerena hoe manahoana ny fanarahany ny didin'Andriamanitra. Ahoana ny didy voalohany? Aza man'Andriamanitra fa izao ihany mitandrina ve izy? Izy dia tena manaraka. Aza manonona fanarahany Jehovahandriamanitra ao ny didy faharoa, ahoana ny fanarahany azy? Aza manao sanjavatra voasikotra ho anao, ahoana ny fanarahany azy? Aza mamono olona, aza mangalatra, aza mijangajanga, ahoana ny fanarahany azy? Aza mitsiriritra, mahatsiarova ny andro sabata, efa mba mahatsiaro sabata ve izy? Ahoana ny fanarahany azy? Izany no jerena, tsaraina araka izany. Ireo zany ny fitaovana izay ampiasaina. Ny voalohany dia ny boky ny fiainana, boky ny fitadidiana, ary ny boky ny didy folo. Ireo zany no ampiasaina amin'ny fitsarana Andriamanitra. Ary tsy misy afaka amin'izany fitsarana zany na iray azy, ny olombelona rehetra. Isika zany mandeha ety an-tany ety, miriary ety, kanefa ny fitsarana manomboka. Zao rehefa rehefa malala azo adino. Fa na izany azy dia misy ny fanantenana. Indray sao dia matahotra tsika hoe mavesatra amin'ny fitsarana lanitra, fa Kristy no miatoka amin'ny fitsarana. Eo ampelantanan'Andriamanitra ny fitsarana, satria mpitsara marina ny mpitsara tsika. Timoty faharoa toko faha 1:9. Hatr'izao dia tehirizina ho aho tsy satry-boninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo mpitsara marina amin'izany andro izany. Ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay tia fisehoako. Mpitsara marina ny mpitsara tsika. Kristy ny mpitsara. Azo antoka ny fitsarana ary manana ny fahamarinana ka tsy mitanila. Tsy ety ambonin'ny tany no atao ny fitsarana, tsy eto Madagasikara na any Fransa na any Amerika na Angletera, fa any an-danitra. Tsy atahorana
hoe sao de misy fahatsoana fa marina atao vahazo antoka ny fifandraisanao amin'ny Kristy. Ary Andriamanitra ny mpanalàna Kristy. Timoty 1:2-5. Fa iray no Andriamanitra ary iray ny mpanalàna amin'Andriamanitra de Jesosy Kristy. Kristy ny mpanalàna antsika amin'Andriamanitra. Izy zany no manelanelana antsika mba hanamora ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Kristy ny mpisolo vava. Jaona 1:2-2. Raha misy manota de manasolo vava amiray tsika de Kristy. Zay ny solo vavantsika. Izy ny avoka aza mitady vola vetsaveroa ho an'ny avoka fa manatona an' Jesosy mba hafahana miaro anao eo amin'ny fitsarana. Ny fanontaniana mipetraka de ny hoe ahoana no afaka ao amin'ny fitsarana. Voalohany de ny tenin'Andriamanitra. Jaona 1:2-5. Te ho afaka amin'ny fitsarana ve ianao? Ho avy ny fitsarany lanitra. Mety matahotra ianao ny maha-olombelona normal zany fa izao ny vahaolana. Menanao ny torohevitra mba ho afaka amin'ny fitsarana ianao. Izao no ahafantarantsika fa mahalalasa izy. De ny fitandremana ny didiny. Izay manao hoe fantatra izy nefa tsy mitandrina ny didiny de mpandainga ary ny marina tsy eo aminy. Raha te ho afaka amin'ny fitsarany lanitra ianao. Raha te ho azo antoka ny famonjena anao. Te ho azo antoka ny fitsarana de tandreminy didiny. Izay manao hoe fantatra izy nefa tsy mitandrina ny didiny de mpandainga izy. Ka raha te ho fantatra Kristy ianao, te ho namany Kristy ianao de tandreminy didy. Zany ny teny Kristy. Izay milaza hoe fantatro Kristy kanefa tsy mitandrina ny didiny de mpandainga ary marina tsy eo anatiny. Ka tandreminy didy. Io zany ny sekre voalohany mba afaka atsika ary ho fantatro Kristy tsika. Faharoa, Marka 9:12 sy 9:10. Marka 9:12 sy 9:10. Izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino dio elohana. Sekre faharoa zaraina somenanao zany mba hahatonga anao ho afaka amin'ny fitsaran'Andriamanitra de azadino fa mila atao batisa ianao. Ifandraisantsika teto zany batisa zany. Mino ianao aloha de atao batisa ianao. Zany no ahazoantsika fahafahana eo amin'ny fitsarana. Voalohany mitandrina ny didin'Andriamanitra. Faharoa mino ary ny fahatelo de atao batisa. Ny atao hoe olona mino mantsy de manaiky atao batisa tahaka nanaovana an'i Kristy. Izany no zavatra ilaina ifandraisantsika teto fa Kristy tamin'ny mbola kely de nitsofon-drano fa rehefa lehibe de ranatona mba ho atao batisa izy. Kolosiana 1:1-7 hoy ny ten'Andriamanitra. Koa raha niara-nitsangana tamin'ny Kristy ianareo de katsao sy zavatra any ambony fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Ry ava-malala, aoka ho apetrakintsika ao amin'Andriamanitra ny fiainantsika. Miafina ao amin'Andriamanitra ary miaraka amin'ny Kristy. Tsisy risoriso. Tsisy risoriso. Galatiana 4:9-7. Aza mety ho fitahana ianareo fa Andriamanitra tsy azo ny olona vazivaziana fa izay afafan'ny olona notsinjaina. Rehefa tsara fifandraisana tamin'Andriamanitra ianao dia azo antoka ny famonjena ary ambaratsika fa azo antoka ny famonjena. Zany ny tsy ambaratelo. Ataovy izay azo antoka ny famonjena. Fifandraisanao amin'ny Kristy. Hoy ny ten'Andriamanitra Hebreo 7:12-20. Mahavonjy izay rehetra manatona azy Jesosy. Manatona an' Jesosy ry ava-malala. Manatona an Kristy. Meteza anatona an Kristy. Manatona azy fa nampanota toninina azy ianao de afaka mamina anao Jesosy. Tadidinao angambany le lehilahy anankiray demoniaka. Efandraisantsika fa ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny faharatsiana, ny boridana tanteraka ny azakazaka nanatona an Kristy fa Kristy tsy nandao azy. Nandray azy, niandry azy ary namihana azy. Te hamihana anao Jesosy. Te hanatona anao Kristy. Te handray anao Kristy fa manatona azy mba hahatonga anao azo antoka ho amin'izany famonjena izany. Ndao hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra, ankehitriny de te hanatona anao zahay. Raiso izahay tompo malala. Tehiriza ao aminao izahay. Mpanota izahay ho avy ny fitsarany lanitra ka aoka ho azo antoka fa izahay dia voavonjy satria manaraka ny torohevitra avy aminao. Misaotra tompo. Amen. Ho amintsika rehetra any amin'ny fiadanana sy ny fahasoavanao amin'ny Kristy.